Trandroy miamahazo vana ny fanamparam-pahefany hoy ny fikambanana Fivato. Raha tsy manaiky ny fepetra ny vondrona Eoropeana ny andro Ratsoelina dia mety sazy arabola ho azony Madagasikara. Mialoha ny fikoana andoam-pirenena sy ny fifidianana, atsaro ny fanendrena sy fokotany ataon'ny mpitondra. Manatitra ny araba tombokilasy tombovavy tonga soindray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny NBS amin'ity sabotsy 14 Mey 2024 ity. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrano anokafantsika ity fampalalam-baovao ity. Manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny distrika Navaradrano. Velotaraina ny ponina satria milaza ho mahitahita ny atotomikotrika ny fanafiana no sady mandrahona ihany koa. Fanadiadina nataony Jessica Miray eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ponina avy any amin'ny commune Ankadinandry ny distrika n'Antananarivo Avaradrano izy telo ireto. Efa avy hevitra tanteraka amin'ny zava-misy ao amin'ny commune misy azy ireo. Ny Jula manafika indray mantsy no mbola mandrahona azy ireo raha manenjika azy. Efa tratra ilay voalaza fa mpangalatra ny farany volana teo. Saingy rehefa nosamborona dia izao mandrahona fa manana fianakaviana mahitahita izao. Alatra vary no nahatrarana ireo Jula tamin'izay. Ary izy io zany amin'izao mbola manao raombava ihany, manao hoe manana fianakaviana ato amin'ny tribunal izy. Dia zao ndray zany zao mamoaka vava fa tsy maintsy raha vao tafavoaka vany izy amin'ny talata fa tsy maintsy tafavoaka izy amin'ny talata. Dia mamoaka vava izy hoe raha vao mivoaka any dia tonga dia tsy maintsy ho hitany indray zany hoe andefasany andihana andihan-talo indray zany any aminay ihany hoe fa izy tsy hipongatra fa ny andihan-jola satria misy rahalahany zany efa migadra aty. Dia io rahalahany io mihitsy no mitarika dalo any aminay ihany. Ao amina fokotany antsoina hoe Antany Marina ao amin'ny commune Ankadinandriana trany. Efa tsy matory an-trano intsony ny zaza amam-behivavy ny alina fa any an-tsaha mitsoaka dahalo. Ny hany rongatra be izany hatramin'ny volana Martsa ny makaty. Dia tonga mihitsy izay mba mitondra fitarainana ho an'ny fitondram-panjakana. Ny antony hitondrany amin'ny fitondram-panjakana matoa nareo tonga teo amin'ny toerana avy aiza. Avy any amin'ny vahoaka tompoko na tonga nareo teo amin'ny toerana. Dia mba miangavy anareo izay mba hijery an'ilay vahoaka madinika tsy mandady harina fa tsy ataonareo tantely tsy afadrakotra ilay madinika. Raha mitondra fitarainana makaty amin'ny tribunal zay fa mahatratra mpangalatra, ireriava amin'ny mpangalatra zay fa hoe manana fianakaviana amin'ny tribunal izy dia herinandro izy tapabolana izy reo dia mivotsitra. Angamba ny tokony ho jerena momba an'izany tompoko. Raha araky ny fitarainana ireto solontenany ponina ireto hatrany, efa tsy mifidy angalariny intsony ny dahalo amin'izao fa alainy hatramin'ny vary any an-tsopitra sy ny vilisy vilany. Mandra indriranantsy izahay ka miantso vonjy ho hiatrany ny tarainana izy ireo. Manodidina izay vaovao izay atranty velotaraina ny ponina Obekily manoloana ny fanararao tampahefana ataona olombofidy sy olombotendry any an-toerana. Nisy mantsy ny tifitra izay nataona solombavam-bahoaka iray nandritra ny avory tao Obekily. Mbola Jessica Miray sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Ny 12 Aprily lasa teo ny trangan-drara tao amin'ny commune Tanambao-Tsirandrana distrikan'ny Bekily nandritra ny avoria. Nandritra ny lanonana nanatitra omby sy vola ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana amin'ny anarany IRD. Saingy tsy niraisin'ny fianakaviana nefa vola sy omby io. Ity solombavam-bahoaka ity izay sady anatin'ny fianakaviana tompony avory ihany. Efa nisy ny disadisa teo aminy sy ny fianakaviana ka antony tsy nandraisan'ny fianakaviana ny vola sy ny omby. Natezitra ny solombavam-bahoaka izany fiesika izany ka nahatonga fifampitifirana nandritra ny avory. Anatria ny zavatra sala amin'izay indrema atao député dia tsy mba nisintona nakasaina fa nafana fo. Izy moa maha autorité azy mitondra fiadina ka tonga dia namoaka fitaovam-piadina. Dia zanany telo lahy koa mitondra dia nasainy hoe vahoakoana nareo tonga dia nitifitra anatria ny vahoaka marobe io. Zany tifitra anatin'ny vahoaka zany na tiana na tsy tiana mahavoa olona. Ny ray tamin'izy ireo no navoatifitra, zany hoe ny zanaky ny député faharoa, zanany lahy faharoa zany no navoatifitra any zaza 9 taona amin'ny tanàna io, voatifitra amin'ny tongony ilay zaza.
tamin'io andro io. taoriany tranga nampandreny mpitandro ny filaminana ny mponina satria akoatra nisy olom-bavambahoaka sy ny zanany izay nanao herisetra ny tifitra dia nampiasa basy ihany koa ny miaramila mpiambina ilay solomavambahoaka raha ny fitaraina ny reto solotena ny mponina ireto hatrany nandeha ary ny fanadiadiana saingy navadika ilay solomavambahoaka fa olonolony mikasika ady tany ny zava-nisy ary azavainy koa fa hoe izy no saika tosirina fa ilay zanany no nandona tanana n'ilay kanon'ilay basy dia nivily tamin'ny tongotra ilay zaza dia mampime dia ny hoe raha izy no tifirina inona ny asan'ilay garde corps ny aradia aminy na tsy nitifitra n'ilay ivo nitifitra azy no tsisy mesure andraisina ny farafaratsy ny sambotra nefa tsy nosamborony zany nitifitra azy zany miaraka amin'ny basy fa fiarovatena ny azy ary fanadiova-tena efa iny ampelatana ny fitsarana ny raharaha saingy mitarainy ireto solotena amponiny ireto fa tsy mbola misy tokotany ny raharahatra amin'izao antsoavo no ataon'izy ireo ho an'ny Nosbe kosa isika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity mitaraina ny mpamboly lavanila any Nosbe noho ny fitotonga ny vidiny ny enaraka izany ny vokatra lavanila tamin'ity taona ity tsy miatra ihany koa mantsy ny fetra farany ambany amin'ny vidiny lavanila napetraky ny fanjakany fanadiadiana amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy anisan'ny vokatra ahafantarana sy ahondrany Madagasikara ny lavanila tsara ihany koa mantsy ny vokatra lavanila aty Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena akoatra ny nikel dia ny lavanila no sehatra azahoan'i Madagasikara vola vahiny betsaka indrindra hatramin'ny 3 Mey 2024 teo 520 taonina ny lavanila nahondrany Madagasikara saingy nanano sarotra nefa ny famokarana tamin'ity taom-pamokarana 2024 2024 ity nitotongana be ny vidiny tsy voahaja intsony ny vidiny farany ambany samy manao izay tiany ny mpividy zay zegny fangatahany vahoaka aza atao hoe sofina haregny na hoe ampilaza hoe 75 000 d'ariary le prix efa na io zegny farany ambany ivangagna io lavanile aty ambany ety aza miteny hoe fa tsy fanjakana mividy lavani tsy fanjakana ny tompom-bola itodika amin'ny près de la république agny mo lavitry itodika amin'ny préfecture aty marikidrikitry zay etantsahany Nosbe tiako volagny zay arovana roza ya vahoaka amin'io prix napetran'ny fanjakana io fa anareo tsy afaka mijotso ambany an'ity au moins zay areo manonga na farany ambany io fokotany enina ao Nosbe no misy ny tsenany lavanila isan-taona 20 taonina sy 13 sy 900 kilao ny vokatra lavanila tao Nosbe fotsiny ny taona 2024 saingy ahina ihena be izany amin'ity taona ity raha ray alina sy ray hetsy ariary ny vidin'ny kilao ny lavanila ny vidin'ny farany ambany nomeny tantsa nandritra ny fanokafana ny tsena ny taona 2024 5 alina ariary fotsiny ny vidiny nomeny mpividy 5,7 ariary kosa ny fetra farany ambany nomeny fanjakana amin'ity taona 2024 ity ka mana ny tsy toerana izay vidiny izay ny mpamboly tsy misy raha teo ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana any ka manao izadany ny kibony mpividy efa isokatra tsy ho ela mantsy ny tsena ny lavanila aodiana indrindra fa ny ao Nosbe lafim-bavao ahafatanteraka kosa indray niteraka sakoroka tao Manakara ilay lalao antsapaka antsona hoe anjara vitana karakaraina teratany sinoa iray tany antoerana ny atoandro teo olona iray izay tokony azo ny loka goavana amin'ny tentina 50 tapitrisa ariary nefa no tsy nomeny izy ireo no nitarika ny tsy filaminana ka raikitra avy hatrany ny fisavoritany mitatitra izay vaovao izay fonctionnaire Jesolito MBS Manakara anjara vitana izay no anaran'ny loka izay karakaraina teratany sinoa mikarama eto Manakara ity ary voariary ny sara-pandraisana anjara ary mety azahoana loka maro toy ny moto lela volatra amin'ny 50 tapitrisa ariary amin'ny alalan'ny karatra kikisana betsaka tamin'ny mpandrainjara amin'ny ity lalao ity no nametraka fitarainana satria miendrika fisolokina ilay izy ka tamin'ny ity farany ity no tena nampitrosany vahoaka teto Manakara raha tsorona dia nisy olona nahazo an'ilay loka goavana 50 tapitrisa ariary saingy tsy nomen'ireo mpikarakara izany niakatra ny atezeram-bahoaka ka toy izao ny zavanitranga
Efa maromaro aby namana anao zany fa kitivondray na misy dia zao atao zany dia safotra dia karaha fatapainy egny ma zany haiko manahita an'ity zavatra ity zany ao zay navakavana tagnana na raha koa le ao mahita an'igny zao manam-pahaizana zareo sécurité eo na polisy eo na fijereo zavatra igny sa dia polisy igny gaga zany da nahita vérification raha igny hoe haiko marina izy marina misy zany le polisy zay zany najerena zavatra igny zany haiko polisy igny bala tonga naniny agny zany da fijerena zalay lava vola ao ka commentaire ao da fijerena anao zany zavatra igny pareil voaza fony zany marangitra be zany mitesté zavatra igny atady tegna tegna sary egny fitiny egny da pareil anao manao resurisy da manao resurisy ao sy nanagnabôka an'igny tamin'ny mpitsampiana mena tao ary sy aoreriko nambakanao zao ngambanao nataoko anazy zany sy aoreriko fota miova dimy olo ngambanao nambakanao zao tamin'ity commentaire zay la marina zao natao olona natao azy ity natao ty vavany dimy natao azy zany fa nareo mandaigna amin'ity dimapolo tapitrisa ty nefa izy zany somba magnano resaka mba hoe fitenenena amin'olo zany izy arrangement hoe la mba sy agnome vola izy tokony angasina arrangement zany marina zay ohatra ka magagana amin'ny fiesaka zany tsy voasamandresy noretsy efa betsaka ireo tokony azo nefa tsy nomeny ny loka zaza azy ireo ka dia izao niteraka disadisa izay naharitra teo amin'ny adiny roe teo eo izao efa eo ampelantagnany manam-pahefana ity raharaha ity amin'izao fotoana izao ka dia andrasana izay mety ho toy ny raharaha eo amin'ny vaovaony fahasalamana kosa indray izany mbola tena ady goavana eto amintsika ny ady atao amin'ny kitrotro isaraka izany fanaovam-baky sy ny faobe ho fanefitry ny kitrotro sy fanomezana vitamina ho any faritra menabe ka ny talata fahinam-bifolo ny volana may izao no anomboka izany ary tsy farana raha tsy ny faharoa amby roapolo ny volana may zaza manodidina ny 5 sy 7 sy 7 arivo sy 2 alina no vinavinaina ho atao vaksiny raha ray sy 3 sy 7 arivo sy 2 alina kosa no izarana vitamina A ka eny amin'ireo tobim-pahasalamana rehetra no ahitana ity etsika ity fa eo amin'ny vaovaony fampianarana kosa indray dia feno ihany koa ny kapoaka ho an'ireo mpianatry ny université ny Toliara ka ny Lanja Sorabaventy atao maninday izy ireo ny maraina teo araka ny vaovao dia fitakiana avatsy-mpianarana efa-bolana sy équipement ary famoahana aingana ny réclamation sy ireo retardataire no nahatonga ny fihetsiketsehana mbola tena miazo azo tanteraka hatreto ny famahan'ny fitondrana ny olona ny mpianatra amin'ity resaka avatsy-mpianarana ity raha ny hita manerana nosy andrasana anome fepitaona sy milatsaka an-dalambe tahaka izao hatrany ireo mpianatra vao mikoropaka ny fitondram-panjakana raha ny angom-baovao moa dia omeny mpianatra herinandro ny tompon'andraikitra amahana izao olana izy ireo izao fa androany sabotsy no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 2024 iadina ny tompon-dakana nalamanga ny mitaranja handball ka tetsy amin'ny ANS Sampeflo no nanatanterahana izany kluba avaly no andray anjara izay ahitana sokajy lehilahy misa 4 ary vehivavy 4 tanjona ho apetraka ihany koa araka nambara ny filohan'ny liga nalamanga ny anokatra section na isaky ny district isy ihany koa ny fitrandrana ireo talenta eny anivon'ny sekoly ary mafisina ny lafiny teknika sy ny fizarantena atao ary fanamboarana tetsy mamasina dia mbola mijaly ity taranja ity amin'ny lafiny fototra-afitrasa hatramin'izao araka ny fanazavana trany eo amin'ny maharesaka avy any ivelany kosa indray dia miahiahy hatrany ny tompon'andraikitra rehetra ho Shanghai amin'izao fotoana izao satria dia tsy mitsambitombo ny firongatry ny Covid-19 any an-toerana ity tanàna ity izay isana ahitana tarehimarika betsaka indrindra ao Chine amin'izao fotoana izao fanadihadiana nataony Afitra Solondraibe eo amin'ny sariny Andritra Kotomalala. Augmentation des cas de Covid-19 à Shanghai signalée par les... Nateo aza ny paikady napetraka ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe zéro Covid sy ny fanamafisana ny fihiboana herinandro vitivity zay dia niakatra trano ny tahan'ny olona mitondra ny aretina ao Shanghai. Antony nampirongatra azy ity indray ny famerenana tsikelikely ireo mpiasa tany an-toerana izay efa noheverina fa nilamina ny toedrara kanefa izao niompapany izao indray. I Shanghai aloha izany hatreto no tena ahitana tranga betsaka indrindra ao Chine. Olona manodidina ny 200 ny voatily ary voamarina fa mitondra ny aretina no malozoma. Mitohy ary tsy maintsy manao fitiliana hatrany ireo rehetra mivezivezy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Hita mitomandavana izany eny amin'ireo toerana efa voatokana anaovana izany. Entitra ihany koa ny fanajana ny fepetrasakana rehetra amin'ny tsy hiparitahany ity aretina ity. Manahatra ny ireo mpitondra ny an-toerana amin'ny fifehezana ny aretina satria efa mifanahatsahana amin'ny tranga hita manerana ny Chine mihitsy ity aretina ity ao Shanghai.
Dimapolo sy roanjato eo ny tranga Osinina raha nampitainy manam-pahefana ny toerana hatrany. Niteraka resabe sy faneho-kevitra maro eny anivon'ny fiarahamonina ny antso sy ny fanambarana nataon'ny vondrona Europeanina ny amin'ny tokony sy ny fitoanan-doha-pirenena sy fanitsina ny lalam-pifidianana mialoha ny atriana ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny taona 2024. Midika ho tsindry ny fanambarana ny vondrona Europeana iny ka mety hisy fiantraikany amin'ny famatsiana arabolan'ny Madagasikara raha toa ka tsy miditra amin'ny fitoanan-doha-pirenena io ny fanjakana Rajoelina hoy ny asa Randriamamizafy Naigona raha niresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Tokira Marola tamin'ity andro ality. Ndeo aratsika avetsany ary izay fanadihadiana izay. Manangasanga ny sazy arabola mivaivay ho azon'ny mpitondra raha toa ka mbola ifikitra amin'ny fitiavan-tenany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha iny fanambarana nataon'ny vondrona Europeana omaly tamin'ny mpanao gazety iny mantsy dia tsindry ireny nambarana ireny ka ahina ny sazy amin'ny endriny maro izay raha toa ka tsy miroso amin'ireny nambaran'ny vondrona Europeana ireny ny mpitondra ankehitriny. Raha tsy haivina tokoa mantsy dia mitaky ny anaovana fitoanan-doham-pirenena sy anovana ny lalam-pifidianana ary indrindra ihany koa ny anovana sy anadiovana iray manontolo na ilay antsoina hoe refontin'ny lisam-pifidianana ny vondrona Europeanina. Efa tamin'ny volana Oktobra 2024 ny filoha Marc Ravalomanana no efa nanomboka ny antso io fitoanan-doham-pirenena io ho antoky ny fifidianana madio eto amin'ny firenena saingy tsy norara iny ny mpitondra izany. Ankehitriny dia efa ny vondrona Europeanina mihitsy no manao antso avo ka raha anday izany antso izany i Andry Rajoelina dia mety hisy ny sazy. Fa raha ohatra ka tsy manaraka ny mpimaso ataon'ny Europeanina mombany hoe dinim-pirenena ny fanovanany code électoral na n'izay lalàna sy mombany fifidianana sisa na momba ny démocratie isika eny tena mino afa tsy be deabe ny famatsim-bola mety ho tapaka avy amin'ny Europeanina ary tena inoko fa na ny famatsim-bola ny fifidianana amin'ny lalàna basque ny fonde mety tsy ho azo aza mieritrerititsika eny hoe ny Nations Unies fa na zany Nations Unies zany amin'ny alalan'ny PNUD mbola manana dia tanana ngeza be ao anatin'ireny ny Europeanina. Aza mieritrerititsika hoe Banque mondiale sy ny FMI manana dia tanana ngeza be ao anatin'ireny ny Europeanina. Aza mieritrerititsika hoe ny Japonais sy ny sisa fa reny rehetrarehetra reny misy fandraisana mifamatotra be dia be daholo amin'ny Europeanina. Tokony andinika lalina ny mpitondra fanjakana satria anamafy ny krizy andavanandron'ny malagasy indray ny fandavany io fepetrany vondrona Europeanina io. Tsy afa-misaraka amin'ireny mpamatsy vola mahazatra ireny tokoa mantsy isika kanefa tsy antsotsotra fotsiny ihany no nataon'ny vondrona Europeanina fa efa tena tsindry mihitsy ho iatrany ity mpanao politika ity. Tokony andinika lalina dia lalina ny mpitondra ankehitriny manoloana ny mpimaso nataon'ny Union Européenne iny io mpimaso fa amin'ny resaka diplomasia zany ilay izy dia mpimaso fa ny tena marina amin'ireny misy tsindry tsy tongatonga ho azy hoe ny ry zareo ao amin'ny ACC nandeha nampivory anina reny tsy ny ACC zany nge Andriamanitry ny République ny baiko aratafika nge mbola hoe azo anaovana réclamation fa ny didy avoakan'ny ACC ny tsy azo valozany fa manizy nanao an'ireny misy tsindry reny tsy tongatonga ho azy ny toko-panjakana mandeha mamory olerany tapitany dia mitokatokana zay azo tokanana io dia manao redynamisation ny atokany zany ho variana ihany hoe toko politika ny fanjakana manao redynamisation zany fa misy zavatra tsy tongatonga ho azy zany misy zavatra be dia be mifamaofao zany amin'ny politika mpifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola reo ary zay lazaiko hoe tsindry le izy fa tsy hoe tolo-kevitra menenao fotsiny fa misy tsindry ao anatiny ao io fivoahan'ny vondrona Europeanina tamin'ny fanginana io dia manam-pirofo tanteraka fa mbola manana ny tanjaka ara-diplomatikany ary mbola toteny eo anatrehan'ny vondrona iraisam-pirenena ny lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara sady filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy antso anefitra ny antso nataony momba ny fitoanan-doham-pirenena sy ny fitadiavana fifidianana madio ary ekeny rehetra io ka ny arahany rehetra nahita fa niombon-kevitra taminy hatramin'ny vondrona Europeanina. Tokony mampiantso ny mpanao politika rehetra tsy ankanavaka aloha Andry Rajoelina alohan'ny rosoana amin'ny fifidianana eto Madagasikara hoy ny mpanao politika. Tokony hatsahatra miaraka mivava ihany koa ny fanendren'ny sefo-fokontany ataon'ny mpitondra ho hiatran'ny fanazavana. Mbola Asin'Andriamalala sy Tokira Marola.
tokony isy ny fampiatsoana ireo mpanao politika tsy akanavaka manerana any Madagasikara mialohan'ny fikoanan-doam-pirenena ho tanterahana eto Madagasikara, hoy ny mpanao politika Ramasy androany. Entina andaminana ny zavadrehetra, mialo, mandritra ary aorian'ny fifidianana. Efa mafy dia mafy matsy ny tsindry mahazo ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony irosoana amin'ny dinika nasionaly mialohan'ny fifidianana. Efa nivondrona Eropeanina mihitsy ankehitriny no efa miantso io dinika andatabatra boribory io ka any amin'ny Andry Rajoelina ny baolina ankehitriny. Fanao zany na tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka ny antso mpanao politika izy navoniny tao anatin'ny mandatezana ny mpanao politika rehetra. Nanao an'izany président Ravalomanana raha tadidinareo tsara alohan'ny andehanany iny nisy ny états généraux de parti politique teny amin'ny Carleton. Inona no niraisana amin'ny président Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao miandry rahay mpanao politika. Heritaona teo eo zay dia manjaka ny fanitsaka tsan-dalàna ataon'ny mpitondra amin'ny alalan'ny fanendrena ny resaka fokotany. Voafaritra ny didim-panjakana laharana 7 tsipika 720 matsy fa ny fokon'olona ihany no misafidy ny sefokotany sy ny lefiny ka izay mahazo vady be indrindra no lany ary ny distrikta manindry azy mba anakery. Tsy tokony ho tendrotendrena intsony ny olona apetraka anao ny refonte na liste électorale zany eny anivon'ny fokotany fa hofidian'ny vahoaka mivantana eo amin'ny fivorim-pepok'olona. Ao anatin'izay ny olo-mendrika, ao anatin'izay ny antoko politika raha te handray anjara izy amin'ny fanosana ny mpifidy eny amin'ny fokotany misy azy. Okizay le fanindry-tendrena avy any amin'ny ministeran'ny atany sy ny CNI izay manao kopaka isasahana ao anatin'ilay izy. Mijany eo amin'izay vaovao izay atrandry mbola manana fotoana tsara i Madagasikara anitsinina ireo lesoka rehetra momba ny fifidianana raha misy ny finiavana hoy ny teo anivon'ny vondrona Eropeanina. Fanadiadiana eo amin'ny staziny Mathieu Princy. Maro tamin'ireo sosikevitra narosony mpanaramaso ny fifidianana no tariany vondrona Eropeanina niainga tamin'ny olana nitranga nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022 farany teo no tsy naray ny Madagasikara. Betsaka ny fanatsarana tokony atao manoloanjany afana miantoka fifidianana madio sy mangarara ary ekendrehetra. Katepoka telo lehibe no notsindrina sy notakin'izy ireo amin'izany dia ny fanomezana fahaleovantena ny CENI, ny fanaraha-maso ny famatsimboly ny antoko politika ary ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana maneho hevitra. Fanatsarana izay notsahivin'ny ireto delegasiona ireto fa miainga amin'ny fanavozana ny lalàna mifehy ny fifidianana izay asa goavana mila trehy ny firenena malagasy. Tsy tokony andry intsony fa fotoana izao hiasana saingy mitaky finiavana izany. Afaka enjehana amin'izao fivoriana ara-potoany anteny mera izao ny fandaninan'ireo fanovana samihafa ireo mba tsy hisiany ny fahatarana. Donc il suffit de se mettre au travail. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des experts au niveau de la société malgache. L'Union européenne peut appuyer cette expertise. Mais l'idée d'attendre Godot, comme on dit, et l'idée d'attendre une date limite n'est pas une solution. 60 jours, c'est beaucoup de temps si vous voulez vraiment travailler. Il y a d'ailleurs une autre session à l'automne, c'est toujours 60 jours. Et cette session peut être préparée. Il y a dans les parlements au monde un travail préparatoire en vue des sessions qui sont celles où vous mettez d'accord et vous procédez au vote. Donc il y a des techniques de législation qui sont valables partout dans le monde. Et l'évancée de recommandations que nous avons, ça ne réclame pas 3 décennies pour être mise en œuvre. Mais il faut que pouvoir et opposition se mettent d'accord pour vraiment procéder dans cette direction, parce que les recommandations que nous avons faites, je le dis encore une fois, sont basées sur les aspirations de tous les acteurs politiques, sont une synthèse. Elles ne représentent pas le point de vue de tel ou tel candidat ou de tel ou tel parti, parce que quand on a fait l'observation, on ne savait pas qui sera au pouvoir et qui sera en opposition. Donc nous avons relevé toutes les aspirations. Ce n'est pas une expérience européenne qu'il faudrait
faire la vôtre. Il y a suffisamment de bonnes pratiques et d'informations. Il suffit de mettre sur papier les choses, commencer une vraie négociation et faire les modifications. Ankoatr'io no tsindriny ireto délégation nampanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona eropeanina ireto ihany koa ny mahazava-dehibe ny anatanterana ny fikoanan-doam-pireneny iarahany hery-velona rehetra eto amin'ny fireneny maneho hatrany ny fahavononana anohana ny Madagasikara mba hisia ny fifidianana madio sy ara-demokratika ny vondrona eropeanina raha nambarany masivony eto amintsika. Manjaka ny fanampara-pahefana ataon'ny tompony ndraiky mpanjakana sasany amin'ny faritra Androy ho ny avy eo anivon'ny fikambanana Fivato. Miainga avy amin'ny mpitandro filaminana ka hatrany amin'ny fitsarany any an-toerana mihitsy izay isha fanampara-pahefana sy kolikoly izay manao antsoava amin'ny jerena vahaolana aingana manoloana izany ity fikambanana ity. Onjalala anarana avy manana sy Mathieu Prince. Mihamazvana andresaka kolikoly sy ny fanampara-pahefana ataon'ny manam-pahefana sasany any amin'ny faritra Androy ho ny avy eo anivon'ny fikambanana Fivato. Ity fikambanana ity izay miezaka manara-maso ireo zava-misy iainany vahoaka eny fotony. Noho izay resaka kolikoly izay dia misy ireo raharaha tokony hiakatra fitsarana no tsy miakatra akory. Mampahazvana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritr'indry izay fanampara-pahefana izay. Nanamafatra amony avy eo anivon'ity fikambanana ity fa mihamahazvana tsy maty manota ao amin'ny distrikany Betroka. Tany amin'ny faritra Nosiny zao dia mihamahazvana ny resaka kolikoly ny fanampara-pahefana sy ny kitotoa ataon'ny tompony andraikitra eny anivon'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana hany ka manararoatra ny olon-dratsy. Nisy fatin'ny olona zao sefina fokotany tamina fokotana ray Tanimary commune Ambatomivary zay efa tamin'ny 11 février nefa dia tsy deferena amin'ny tribonaly ny dossier zany voan'olona izany. Dia rehefa afaka ireo olon-dratsy ireo dia namono indray ny zandrany iray tapo aminy. Nisy olona 270 indray voasambotra tamin'io tamin'ny fitsarana Betroka. Nidina tany ny tenanay nanara-maso ny tedrara nefa dia afaka daholo indray ireo olona mpamono ireo. Tokony mandray andraikitra aingana manoloana izany tompony andraiky mpanjakana satria dia samy eo ambany ny fifehezany lalàna avokoa ny olom-pirenena rehetra ka tsy tokony hisy mihevitra ny tenany ho tompony lalàna sy amboniny lalàna. Eto zany zay dia manao antsoava ireo tompony andraikitra indrindra ho anivon'ny fitandrona filaminana sy ny fitsarana mba tokony handray ny andraiky ny araka ny tokony ho izy fa tena mihamahazovana ny tsy maty manota amin'ny distrikany Betroka io zany dia tena manjaka ny kolikoly na manodidina ny fitsarana io afaka foana ny olon-dratsy ka tena mikilay misy ilay vahoaka amin'iny faritra iny zany nefa fantatry ny mpitondra fanjakana zany fa tsy hita loatra ilay fandraisana andraikitra mba tsy ilazana hoe sanatriny zany ve fa miray petsapetsa amin'ny olon-dratsy ny tompony andraikitra sasany. Tsy ny any amin'ny faritra Androy ihany no hahenona fitarainana mahakasika izay fanampara-pahefana izay fa saika manerana ny nosy mihitsy. Ny vahoaka hatrany anefa matetika no mizaka ny voka-dratsiny izay fanampara-pahefana ataon'ny tompony andraikitra isa-tsokajiny izay. Mankasitraka fiainanao tomboky lasy tomboky vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany Global News avy hatrany arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa no anarahinao ny fandarana ahoana marina Yakuza Princess izay no horonan-tsary hoaranao mety fahita lavitry ny NBS amin'ny tia anio ity. Ny sampana fampahalalam-baovao mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray mirary herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra veloma tompoko.